teto nanamarika mihitsy mba tsy mety kosa le hoe fikambanana le hoe antoko politika vehivavy anatina antoko politika de tsy mahazo milahatra mitondra an'izay mampiseho an'izay mantoko politika zay ny fandrarana nataondra Minisitry tany Toliara satria hono izy zany satria tany Toliara zany ny fanamarihana tamin'ny fomba ofisialy marihana aloha fa tany amin'ny toerana samihafa na de nisy ara zay consigne zay de tsy tanteraka profony zany de be da be reo vehivavy tamin'ny antoko politika nilahatra be da be zao ny saritako hoe vany dego de nilahatra ny mapara tany Fianaratsoa de nilahatra ny mapara tany Sakara de nilahatra ny mapara tany amin'ny toerana isan-karazany zany de lahatra ny mapara teto Antananarivo zao de nanao fihetsiketsehana ny hoe mapara na ny TGV na ny ohatran'izany zany dikan'izay zany ny tiako tenena de ohatr'izao tany Toliara ihany tsy nisy zay fahafahan'ny olona zany maneho hevitra fahafahan'ny vehivavy maneho hevitra hoe mitondra loko politika izay rehefa ilahatra de zao zany ny argument tenen'ny ministre ny Mponina izay nanaitra mihitsy le izy hoe ohatray tena contradictoire mihitsy anie zany ary tena vonon'le ministra mihitsy ke zany le zoan'le vehivavy ilahatra zao no ny teneniny hoe sa mihitsy ozy nametraka ny fepetra io hoe tsy asiana couleur politique satria sa neutre politiquement fa nga miankina amin'ny position politique na ny fironana raha politika ny ministra moa zany ny ankalazana hetsika ofisialy anankiray tena afangarony mihitsy zany le raha tsy hainy zany no manavaka an'le izy hoe ianao tsy hoe mitondra ny couleur politique anao mitondra le ministère tsy hoe ny couleur politique anao nitondranao le ministère ka hoe satria zany neutre de nataoko neutre ihany koa ny fankalazana ny Toliara an'izay andron'ny vehivavy zay raha ministre oka aloha apetraka tsara ty raha ty ny dikany hoe vehivavy milahatra amin'ny fahavalon'ny volana marsa ka mampiseho ny couleur politique na ny loko politique ny tompoko de efa endriky le fisitrahany ny zoany zay mipetra zay tratradratra itsika le zo resahany zay de hoe engagement politique droitn'le le vehivavy mihitsy ange no mirotsaka amin'ny sehatra politique zay aza ny tena tadiavina hoe mandraisinareo andraikitrynareo vehivavy ka rehefa mandray andraikitra le vehivavy manao militantisme politique zany hoe mirotsaka amin'ny sehatra politique mampiseho ary sa mijoro amin'izay loko politika ananany zay de raranao ndray potehanao mihitsy zany le fotom-pisaina le fahavalon'ny volana marsa hoe le droitn'le vehivavy anana an'izay engagement politique an'izay nahoana moa ny raranao zany satria ianao tsy manana loko politique io zany raha pitso zany raha tonga ny ministre Arema zany de hoe tsy mahazo manao couleur ny HVM nareo na couleur ny TIM nareo na couleur ny TGV nareo satria sa Arema ministre Mponina de afaka pitso ndray zany misy ministre TGV ndray zany de hoe tsy mahazo milahatra ny parti vert ny TIM mino na hoe ianao zany neutre politiquement zay moa ny teneny zany hoe tsy manana fironana raha politika hono izy de tsy mahazo didika an'izay hono zany le fankalazana tsy mahazo anehoana politika ihany koa par définition raha ministre par définition natao hoe fahavalon'ny volana marsa de fanehoany le vehivavy ny zoany fitakiny an'izay zoany zay inona ny zoany voalohany raha tianao politika izy de nahoana ny raranao tsy anao politika tena tsy hitako mihitsy ny moindre logique am'le hoe satria hono izy neutre politiquement de nataony neutre ihany koa ny fankalazana tsy amin'ny loko politika anananao io fa cérémonie officielle raha ministre engagement politique io zay engagement politique zay ny takitsy zay ny ampirisiana le vehivavy mandraisa ndraikitra mijoroy raiso ny adidy tandrifanao any anatin'ny sehatra sy ny fiarahamonina misy anao zay zany no potehanao zany zay fahafahany manao an'izay hetsika izay fahafahany maneho hevitra izay satria ianao neutre politiquement ohatra rehefa ianao ve neutre politiquement de terenao neutre politiquement daholo ny olona rehetrarehetra va hoe zay ny tianao hitondrana an'le valo mars izy ty anie tsy asa aloha vedramako le fitenin'ny Samuel izy ty anie sy pararaha-pireneny zay ny tonokiran'ny Samuel zay de ataotsika vazovazo ohatra izy ty ne raha-pirenena fa tsy hoe miankina amin'ny fironanao politika na ny izy manko zany isio mafy hoe tsy HVM ka tsy mitombona le izy fa c'est un droit universel zo iekeny zao tontolo zao raha pitso zany sy afaka pitso zany satria ndao ataotsika zany hoe bon rasidada ty zany ohatra ny eo ministère en population any a France de tsy mahazo maneho hevitra ara-politika amin'ny lokony eran-kavia zany ohatra ny inona moa ty izy teo ny vehivavy frantsay satria rasidada ty droite
tena n'importe quoi mihitsiny zany, tena n'importe quoi, miala tsiny miala fondro, fa tsy miankina amin'ny neutralité na tsy fananana ny toko politika anana ny ministre ny population zay tonga eo mihitsy tompoko ny fahafahan'ny olona milahatra, fa engagement politika ny tadiavina, ampirisiana ny vehivavy andraindraikitra izy milahatra, fanehony an'izay fahasahiny mandraindraikitra raha politika izay no ataony, misalotra niny akanjo maitso iny raha ohatra ka parti vert izy, misalotra lambahoany orange raha ohatra ka mapara izy na TGV, misalotra loko menamena raha rema, misalotra loko mangamanga raha HVM, iny zoan'iny tompoko ijorony, iny ny vononao ao anatin'le fankalazana, zay mba mahagaga ao anatin'izay fihetsika nataon'ny ministre izay, c'est un droit universel. Zoa manerana n'izao tontolo zao raha mato ministre fa tsy hoe tonga ianao de andeha imposer règle vaovao, tsy haiko hitanao nulle part avy tany avy aiza. Tsy fantatra zany hoe avaizany misy an'izany. C'est mialatsiny, c'est une règle qui n'existe nulle part. Fa tsy hoe tonga ianao atao ministère de tsy m'existe daholo zay tany alohanao rehetrarehetra, fa ianao ny rôle de ho fainao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ohatray bagaga ihany ny tenao anatin'le izy.